Ivavaka sika rehetra toko. Izany tokoa no hiram-bavaka izay asandratray aminao ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra. Ny hanovanao ny fonay. Ny hanavaozanao nay mandrakariva mba ho velony ny finoana sy ny fitiavana anao zahay. Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra ianao. Hainao nampitsahatra ny tafio-drivotra fa izay Jesosy. Hainao nanova ny rano ho tonga divay. Hainao nanasitrana marary maro izay nanatonanao. Ary ny vagagana lehibe indrindra izay efa nataonao, mbola ataonao ary mbola hataonao, dia ny fanovana ny fonay. Mba hiankina tokoa aminao zahay. Mba ho tianao mihoatra ny zavatra rehetra izay, ka hahafanay miteny tahaka ny mbola apôstôly, fa ianao tokoa no antony havelomanay. Efa naneo ny voninay trao taminay ianao, ary manateny izay, fa mbola haneo za mandrakariva no ny fahasoavanao. Dia ampireny mandrakariva amin'ny finoana anao zahay. Misotranao zahay mianao fotoana, izay hahafanay miona aminao ito amin'ity tobo-masina ity, manatena izay Tompo, fa tsy ho very maina izay tonga eto, fa hanolotra izay rehetra mamesitra anay aminao tokoa, na ny fahotanay zany, na ny olona izay mianjady aminay zany, ary tsy zany ihany, fa ny ray ihany koa ny teninao izay mampahery, teninao izay manavao anay. Amin'ny ranomasina sy mahavonjy ankatanazany Jesosy. Amen. Ampifaliana ry havana ny ara-banantsika rehetra tratrizao harivo zao, ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity lahateny izay anjarantsika an'ity hariva ity, dia hitantsika ao amin'ny Filipianina toko voalohany ka ny tapany voalohany amin'ny andininy faha 1:20. Filipianina toko voalohany ka ny tapany voalohany amin'ny andininy faha 1:20, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa Kristy no antony ahavelomako. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, tratrizao fotoana izay amangin'Andriamanitra tsika rehetra izao, amin'ity isa-taonany toby lehibe sotanana ity, manomboka omaly ary tsy mitsahatra raha tsy amin'ny fotoana izay anamarana antsika amin'ny fotoana amin'ny zoma ho avy zao. Fa Kristy no antony ahavelomako. Io no anjara lahateny amin'ity hariva ity. Raha manontany olona maro sika hoe velona ho aniza na velona ho aninona ianao, dia ho maro ihany koa ny valiteny izay ho renesitsika. Ao ny hilaza fa velona ho any ankonana izy. Ao ny hilaza fa velona amin'ny fiketsahana ny fahafinaretana mandalo izy. Ao ro izay hilaza fa ny harena io ny tena katsahan'ny fatratra. Ary ao ihany koa ro izay velona ho an'ny tenany ihany. Fa i Paoly apôstôly kosa dia manambara fa Kristy no antony ahavelomany. Midika ny hoe Kristy no antony ahavelomako, dia midika hoe Kristy no tiako indrindra. Noho izany zay rehetra ataoko dia ataoko ho azy avokoa. Midika koa izany fa izy rery ihany no iankinako. Izy ihany koa no tanjony fiainako. Fa Kristy no antony ahavelomako. Azo adika ihany koa izany hoe ny mahavelona dia Kristy. Fa amin'ny teny fototra ity fizateny ity dia midika hoe ny miaina mira Kristy. Izany hoe raha dika amin'ny fizateny hafa, maty ny olona izay tafasaraka amin'ny Kristy, fa velona kosa ny olona izay manana firaisana aminy. Satria Jesosy na Kristy, izy no fiainana. Noho izany zay rehetra manana firaisana aminy, dia manana zany fiainana zany ihany koa. Tena mahagaga ry havana ity fizaten'ny Paoly ity. I Paoly izay nanda an'i Jesosy no indro manaiky azy ho Kristy. I Paoly izay nanenjika an'i Jesosy sy ny mpianany no indro tonga enjehana no ny finoany an'i Jesosy. I Paoly izay nampiaritra ny mafy ny mpanaradia an'i Jesosy no indro niara-niaritra tamin'izy ireo, niara-niaritra ihany koa tamin'ny Kristy. I Paoly izay nanao izay ahafaty ny fivavahana kristianina
no indro ny teny hoe Kristy no antony ahavelomako. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona nahatonga izany fiovana lehibe izany teo amin'ny Paoly. I Paoly moa dia antsoina ihany koa hoe Saoly. Mitovy ihany ireo. I Saoly no anarany amin'ny maha-jiosy azy, fa manana zopirenena romanina ihany koa izy, ka Paoly ny antsoina azy amin'izany maha romanina zany. Ka ho jerentsika amin'ity lahateny ity ny antony nahatonga ny Paoly nandray an'i Kristy ho antony ahavelomany. Narak'izany dia ho jerentsika ihany koa ny vokatry zany safidiny zany, fa alohan'izany dia ho jerentsika aloha hoe iza moa Kristy amin'ny Paoly apôstôly. Ny antony dia zao: mifamatotra ny fahafantarana an'i Kristy sy ny antony mahatonga azy nandray an'i Kristy ho antony ahavelomany. Iza moa Kristy ho an'i Paoly apôstôly? Tamin'ny voalohany dia tsy nahafantatra ny Jesosy ho Kristy i Paoly na i Saoly araka nambarantsika teo. Eto dia tsara ny manamarika fa mazana dia heverintsika fa fanampinanarana ny hoe Kristy, tahaka ny hoe Rakoto Jules na Rakoto André. Fa ny hoe Kristy tsy fanampinanarana, fa maneho indrindra ny andraikitra izay nomen'Andriamanitra ny Jesosy, maneho indrindra ny asa izay nanoran'Andriamanitra any Jesosy. Izay ny dikany hoe Kristy. Araka nambaranteo dia tsy nahafantatra any Jesosy ho Kristy i Paoly, fa no heveriny ho mpaminany santoka aza Jesosy. Amin'ny mazanaka jiosy any Paoly sy no izy voataiza tamin'ny lalàna, dia sady nahafantatra tsara ny lalàna izy no tena fatrapitana izany raha teo. Za moa ditantsika tao amin'ity epistily izay soratany ho an'ny Filipianina ity, Filipianina 4:5, ka ilazany hoe fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho, avy tamin'ny fotots'Israely, dia avy amin'ny fireneny Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, araka ny lalàna dia fariseo. Ambarany amin'izany fa tena jiosy tokoa izy, mahafantatra tsara ny lalàna izy, ary miazona izany lalàna izany ihany koa i Paoly apôstôly. Ka manoloana izany dia noraisiny ho fitenenany ratsy ny lalàna, ny fitoriana, fa ilay voaomby tamin'ny hazo fijaliana no Mesia. Satria ny dikany hoe Kristy dia Mesia ny dikany, voahosotr'Andriamanitra hamonjy ny olona, voahosotra ihany koa ho mpanjaka. Satria teo amin'ny jiosy ny Kristy dia hanjaka amin'ny Israely, hanjaka amin'ny olon'Andriamanitra rehetra. I Paoly apôstôly dia nihevitra fa mpaminany santoka Jesosy. Ny antony ny lalàna dia milaza mazava fa voaheliko Andriamanitra izay rehetra miantona amin'ny azontsika jerena ao amin'ny Deutéronomia 2:20 zany. Noho izany aminy dia olona voaozona sy nolavin'Andriamanitra Jesosy, ka tena fitenenany ratsy an'Andriamanitra na blasfemia ny filazanan'i Jesosy ho Kristy. Niova tanteraka nefa izany fahafantaran'ny Paoly an'i Jesosy zany fony izy andeha hanenjika ny kristianina teo an-dalamben'ny Damaskosy. Fa teo dia lafy tamin'ny tany i Paoly na i Saoly. Nahita an'i Jesosy izay nenjeny izy, nanontany Jesosy hoe Saoly, Saoly, nahoana manenjika ianao? Teo vao tena fantatry Saoly na i Paoly fa Jesosy no Kristy. Fantany fa mpamonjy izy, ary ny hanafaka atsika izany no nahatongavan'i Jesosy. Ny hanafaka atsika tamin'ny fahefany maizina, hanafaka atsika tamin'ny fanamelohan'ny lalàna. Fa teo aloha i Paoly dia nihevitra fa ny fiezahana hitandrina ny lalàna no azona fahamarinana eo amin'Andriamanitra. Saingy tsapany rehefa niona tamin'i Kristy izy, fa tsy azona fahamarinana zany, fa voatapina avokoa ny vava rehetra hoy izy.
fa afaka misokatra miderin'Andriamanitra kosa ny vava rehetra noho ny fahamarinana izay omen'Andriamanitra eo amin'ny Kristy, satria ny ame antsika izany fahamarinana izany nahatongavan'i Jesosy. Ny hoe fahamarinana dia voambolana teolojika izay midika fa marina isika eo anatrehan'Andriamanitra noho ny famonjena izay vitan'i Jesosy. Izy dia manambara izany ao amin'ny Romanina toko 9 izay efa haitsika loatra. Romanina toko 9 andininy 7:30 sy ny 4:30 izay mivaky teo izao anaran'i Jesosy. Izy no mpangany olombofidin'Andriamanitra, Andriamanitra manamarina azy. Iza manameloko Kristy Jesosy nefa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Jesosy manome antsika ilay fahamarinana. Haitsika tsara fa matahotra ny olona rehefa hiatrika fitsarana, matahotra ny voaheloka izy, fa ny mino kosa tsy matahotra izy rehefa miatrika ny fitsaran'Andriamanitra. Ny antony dia satria Jesosy ilay mpitsara, izy ihany koa no avoakany na mpisolo vavany. Araka ny hitantsika tamin'ny andinitsoratra masina izay noraisitsika teo, izy nisolo heloka antsika teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty ka mifona ho an'izy rehetra mino azy, mifona ho an'izy rehetra mandray azy. Nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina Jesosy, nanafaka antsika tamin'ny fanamelohan'ny lalàna izy, ary nanafaka antsika ihany koa amin'ny gejany ota. Manafaka antsika amin'ny gejany ota. Kanefa tsy mpanafaka ihany Jesosy, fa mpame ihany koa izy, manome ny zavatsoany lanitra zay tsy voaviditsika vola na oviana na oviana. Moa nambaran'ny ray aman-dren'ny pastora tamin'ny atoandro teo hoe lehilahy anankiray manan-karena tsy mahafantatra an'i Jesosy dia nanontany amin'ny pastora hoe ohatrinona angam-pasy no omeko anao mba hividanako n'izany fiainana mandrakizay zany, tsy voaviditsika vola zany. Ary na omentsika ary zao tontolo izao, angamo zao tontolo izao atsika, fa n'Andriamanitra ihany koa zao tontolo izao. Kanefa omen'Andriamanitra maimaim-poana ho an'izy rehetra mino sy matoky any Jesosy. Araka nambara teo, tsy mpanafaka ihany Jesosy, fa mpamme ihany koa izy, manome zavatso rehetra avy amin'Andriamanitra. Anisan'izany ny fahamarinany. Tsy afaka manameloko antsika intsony ny lalàna, tsy afaka mampangatsika intsony Satana, satria Jesosy manamarina antsika. Kanefa tsy zany ihany, fa manome antsika ihany koa ny fiadanany Jesosy. Lay teny izay nambarany tamin'ny mpianatra foy izy nitsangana tamin'ny maty hoe ny fiadanako nomeko anareo, atolony ho an'ny mino rehetra io, tsy ny mpianana fa izay ihany, fa isika tsirairay ihany koa dia omeny izany. Ny hoe fiadanana ho an'ny Paoly apôstôly dia ilay fihavanana amin'Andriamanitra, fa tsy manana fiadanana ny olona lavitra n'Andriamanitra. Ny antony dia satria Andriamanitra no loharan'ny fiadanana. Noho izany fiadanana saritsariny ihany no anana ny olona izay tsy manana ny Jesosy. Fiadanana saritsariny ihany ary fiadanana mandalo ny azon'ny olona izay tsy mandray azy. Ary izay mahatonga ny hira fa 9:5 izay itsika loatra hoe tsy misy miadana ka afa-po izay monina etỳ an-tany, fa izay mino sy mandray an'ny tompo Jesosy no azo ny soa tsy ho lany. Fiadanana anaty, fiadanana maharitra no tolotry Jesosy, vokatry ny famelana ny helontsika, vokatry ny fampaherezana atsika ihany koa. Ny fiadanana izay ambaran'ny Paoly apôstôly araka nambara teo dia fihavanantsika amin'Andriamanitra. Ary amin'ny teny fotsy ny teny hoe fiadanana dia midika hoe fihavanana. Izany no hitantsika ao amin'ny Efesianina toko 2, Efesianina toko 2 andininy 4:12 ka hatramin'ny 7:12. Efesianina toko 2 andininy 4:12 ka hatramin'ny 7:12 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Fa izy, zany hoe Jesosy, no fihavanantsika, izay naharaintsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana, fa tao amin'ny nofony no nandravaniny ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana, mba hanakambaniny antsika roa tota ho amin'ny tena ny olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana.
ary ampihavanana antsika rotota ho tena ray amin'Andriamanitra no ny azo fijaliana izay naminony ny fandrafiana. Jesosy mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Jesosy mampiavana antsika samy olona ihany koa. Zay moa ny hevitry ny hazo fijaliana. Lay mijadona dia midika fa mampiavana antsika amin'Andriamanitra Jesosy. Ilay mitsivalana kosa dia maneho fa mampiavana antsika samy olony Jesosy. Zava-dehibe indrindra zany. Tsy ny fahamarinana sy ny fiadanana ihany no atolotra Jesosy, fa manome antsika ihany koa fiainam-baovao izy. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Olom-baovao sika satria tonga zanak'Andriamanitra. Tonga olon'Andriamanitra, tsy olona zao tontolo zao tsontsika, fa tonga olon'Andriamanitra. Kanefa tonga olom-baovao ihany koa tsika, satria Andriamanitra manavao antsika mba hahafahantsika miaina sahady amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, na dia tamin'ity tany be fahotana ity azy isika. Omeny antsika ny fanahy masina izay manavao antsika, ary eo amin'ny batisa no ameziny antsika izany fahamezana sarobidy zany, ka tsy mamela antsika hitoetra amin'ny fahotana ny fanahy masina, tsy mamela antsika hitoetra amin'ny tsy finoana ny fanahy masina, fa mitaona antsika mandrakariva hino an' Jesosy. Ary ny zava-dehibe ny olona izay mino azy dia hanehony mandrakariva ny voninay araka ny faneva izay anjarantsika amin'ity isataona, amin'ity taona 2024 ity. Manome fiainam-baovao ny tompo, fiainana amin'ny finoana, fiainana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa, fiainany fanatretena ihany koa. Andriamanitra no manome hery ahatanterahana izany fiainam-baovao zany. Ary zany dia hitantsika ihany koa amin'ity Filipianina ity, Filipianina toko 1 andininy 7. Filipianina toko 1 faharoa azafady, andininy 7 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Misy taona kivy isika, miezaka tokoa isika hanao ny sitrapon'Andriamanitra kanefa tsy mahatanteraka. Dia mitaraina antsika tahaka ny Paoly apôstôly ho indrisy olo mahantra aho. Fa ao anatsika mandrakariva ny fikasana hanao ny tsara kanefa tsy tanteraka zany. Ny zava-dehibe nefa dia zao, Andriamanitra araka ny ambaran'ny Paoly apôstôly eto, izy no miasa ao anatsika na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ary ny fanahy masina izay fanahy mahery no nomen'Andriamanitra antsika ahafahantsika mahatanteraka ny sitrapony. Fa matoa tsika tsy mahatanteraka satria tsy avelantsika hanjaka ao anatsika ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina io miasa io, manavao io, mampahery io, ary mandratsana izay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra io. Miorina amin'ny fahafantarany Paoly an'i Kristy ny fanolorantenany, ka ahafahany milaza ity teny ity hoe fa Kristy no antony ahavelomako. Fantany fa tsy ny fahamendrehana, ny fahatsarany no amezin'Andriamanitra n'ireo zavatsoa izay nitanysaina tamintsika teo, fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony. Ny fahasoavan'Andriamanitra natonga azy namarina ny Paoly, natonga azy namarina ny mino rehetra. Ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa natonga azy hifidy an'ny Paoly apôstôly sy hifidy antsika tsirairay ihany koa. Ary za mahatonga ny Paoly apôstôly manambara hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao ahy. Ary noho ny famindrapon'Andriamanitra dia nanolo tena ho an'Andriamanitra i Paoly. Ary tsy hoe nanolo tena ho an'Andriamanitra ihany izy, fa nitaona ny hafa ihany koa mba hanolo tena ho an'Andriamanitra. Ka manambara izy ao amin'ny Romanina toko 12:1 izay efa haitsika tsy anjery loatra hoe noho ny famindrapon'Andriamanitra rahalahy dia atolory ny teninareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia ny fanompom-panahy mety ataonareo zany. Izany hoe ny olona izay tena nandray tokoa ny famonjena, ny olona izay mahatsapa tokoa ny fitiavan'Andriamanitra, tsy tafandrimandry izy, fa manolotra ny fiainany manontolo ho an'Andriamanitra. Ary mahafantatra izy fa ny antom-pahavelomany, ny antom-pisiny dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa maty hamonjy ny olona rehetra Kristy hoy Paoly apôstôly, mba tsy ho velona ao an-tenany tsoa izy rehetra velona,
fa velona ho an'ilay maty sy nitsangana hamonjy azy. Ny fanontaniana manaraka dia ny hoe inona ny vokatr'izany fanoloran-tenan'ny Paoly apôstôly zany. Araka ny nambara teo dia manome ilay fiadanana Jesosy. Izany hoe manana ny tena fiadanana tokoa ny olona izay manolo tena ho azy, azo miantoka ny fiainany ho avy, ary ny ankehitriny ihany koa dia azo ny antoka. Izany fiadanana izany no ahafahana misedra ny mafy. Paoly apôstôly izay manoratra ity epistily ity dia nisedra mafy tokoa izy, ary izay mahatonga ny epistily nosoratana ho an'ny Filipianina ho epistily ny fifatorana, satria any am-pifatorana i Paoly apôstôly no manoratra izao epistily izao. Kanefa na inona zavatra izay niatra taminy dia afaka niatrika izany mandrakariva izy, tsy kivy izy ary tsy namoy fo, araka ny nambarany hoe manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany izahay, verevitra izay kanefa tsy mamoy fo, voagetsa manodidina izay kanefa tsy tery. Ny antony dia satria Andriamanitra mampahery azy mandrakariva. Jesosy eo anila mandrakariva, ary io nambarany tamin'ny Timoty tamin'ny faraparan'ny fotoana izay niainany hoe namako rehetra ozy dia nandao ahy avokoa, fa Jesosy kosa dia nijoro teo anilako nampahery ahy. Izany hoe Jesosy izay nifidy azy no indro mampahery azy mandrakariva, ary zany no nanana fifaliana. Ka na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza izy dia mbola manana ilay fifaliana mandrakariva. Ary izay no anambarana ihany koa ity epistily izay nisoratany ho an'ny Filipianina ity, epistily ny fifaliana. Satria ny olona ao amin'i Jesosy dia mahay mifaly na dia ao anatin'ny fahoriana azy. Moa ny ambarany ary haitsika tsenjera loatra ny teniny amin'ny Filipianina toko 4 andininy 4 izay ilazany hoe mifalia mandrakariva amin'ny Tompo hoy izaho indray mifalia. Mifalia na dia ao anatin'ny fahoriana azy, tsy mifaly noho ny fahoriana tsika, fa mahay mifaly ao anatin'ny fahoriana. Ny antony dia satria Jesosy eo akaikitsika eo mampahery atsika. Tsy mba tahaka ny olona izao tontolo izao, ny olon'Andriamanitra. Fa ny olona izao tontolo izao rehefa misy zava-tsarotra miatra aminy, tratra famoiza-po izy, kivy izy. Fa ny olon'Andriamanitra kosa, na inona zavatra mitranga aminy, na dia ao ny fanenjehana, ny fahoriana, ny fizahan-toetra sy ny zavatra maro samihafa izay mifamaofao amin'ny fiainany, manana fiadanana izy ary manana fifaliana izy. Fifaliana tsy ivelambelany, fa fifaliana anaty vokatry ny famelan-keloka izay natolotry Jesosy. Fifaliana anaty vokatry ny fanantenana ihany koa izay omeny fanahy masina. Satsika izany ao amin'ny Romanina toko 5 andininy 5. Romanina toko 5 andininy 5 izay mivaky toy izao amin'ny aran'i Jesosy. Ary ny fanantenana dia tsy mampaminatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho am-pontsika. Inona moa mahatonga ny olona hamoy fo? Ny fiheverana fa tsisy olona tia azy tsony. Tanora moa indraindray nitratra n'izy ity. Misy olona anankiray mamitaka azy dia hoe tsisy olona tia azy tsony, dia mamono tena izy. Torak'izany koa ny olona anankiray izay mihevitra fa miataka amin'ny olona rehetra. Fa ny fanahy masina kosa mampahatsiaro antsika mandrakariva fa tian'Andriamanitra isika, miaraka amintsika mandrakariva izy. Fa ny anjarantsika dia mino azy, matoky azy, mba hahafahany matateraka tokoa ny fanevantsika amin'ity satoana ity hoe raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. I Paoly apôstôly dia nahita mandrakariva izany voninahitr'Andriamanitra izany. Ny verantsika izany atao hoe voninahitr'Andriamanitra izany moa dia izay tsy hain'ny olona atao. Anisan'izany ny fahagagana maro na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao, tahaka ny nampisaran'Andriamanitra ny ranomasina ka nahafahan'ny zanak'Israely namaky teo voan'ny ranomasina. Teo ihany koa ny nandravan'Andriamanitra amin'ny mandany Jeriko. Teo ihany koa ny fanasitranan Jesosy ny marary, ny famokisandreo olona izay nanatona azy. Fa ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa dia ny fanovan'ny fon'ny mpanota, ny fampitoerana ny mino mandrakariva eo aminy, satria raha ny herin'ny tenantsika no ahafahantsika mandroso, miemotra avokoa isika rehetra ary tsy misy tonga eto tsika. Fa Andriamanitra no mitantana antsika, Andriamanitra no mampahery antsika, Andriamanitra maneho mandrakariva ny voninahiny amintsika tsiraray avy. Izany voninahiny izany dia tsinona fa ny fanavaozana antsika
ny fanovan'ny fo vatotsika ho tonga fonofo. Inona fa maromaro amintsika reto. Efa no iverin'ny fiarahamonina hoe raha ranona iny tsy ovatsony iny. Fa asehoan'Andriamanitra ny alehiben'ny fahagagany, alehiben'ny voninahiny dia ny fanovana ny fotsika. Fa Jesosy raha nanovany rano ho tonga divay tsy manana sitrapo zany. Jesosy raha nampitony ny ranomasina tsy manana sitrapo ihany koa ny ranomasina. Fa raha nanovany fotsika izy manana sitrapotsika isika. Ary ny sitrapotsika dia ny rona mandrakarivany amin'ny ratsy. Kanefa Andriamanitra manova ny fotsika. Ary io ny voninahitr'Andriamanitra izay nasehony tamin'ny Paoly apôstôly. Fa maro ny mpanota mibebaka noho ny toriteny izay nataony. Ary nasehon'Andriamanitra tamin'ny Paoly tenany ihany koa izy ny voninahiny dia ny fiazonany azy mandrakariva tamin'ny finoana ka nahafahany hira na dia tao anatin'ny fotoan-tsarotra aza. I Paoly apôstôly izay minoratra ity epistily ho an'ny Filipianina ity, raha miteny izy hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao ndray mifalia. Tsy teny fotsiny zany, fa zavatra ny iainany tokoa zany. Fa azotsika jerena ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:12. I Paoly sy Silasy avy nitoro ny tenin'Andriamanitra, ny asa fantatra ny amin'ny fitoriana filazantsara. No indro ny samborin'ny olona, ny kapohina, ampidirina hatramin'ny maizina, no bolokinina ny tongony ny tanany. Raha maha-olombelona atsika dia isika hoe izay ve fa mahafoy ny zavatra rehetra noho ny aminao, nefa dia mbola zao ihany mahazo anay. Fa inona nataony izy amin'ny rahalahy? Nidera sy nanome voninahitry n'Andriamanitra izy. Mbola nahay ny faly izy na dia tao anatin'ny fahoriana azy. Vokatr'izany dia naneho ny voninahiny tamin'ny Paoly Andriamanitra. Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy izy ihany, fa isika ihany koa. Tena sarotro zany hoe manome voninahitry n'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana. Kanefa Andriamanitra manome antsika ny fanahiny. Ny fanahiny izay manome antsika fanantenana velona, fanahiny izay mampahery antsika ka ahafahantsika mitraka fa tsy miondrika mandrakariva ao anatin'izany fotoan-tsarotra lalovantsika izany. Ary ny zavatra lehibe indrindra ry havana dia izao, na dia ny fahafatesana izay iverin'ny maro ho fantiatoko aza dia tombony ho an'ny kristianina. Ary ny tapany faharoa amin'ity lahateny izay anjarantsika ity dia maneho izany fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Ny fahafatesana izay tena fatiantoko ho an'ny olona izao tontolo izao no ambaran'ny Paoly apôstôly fa azahoana tombony. Fatiantoko ho an'izao tontolo izao satria tsy maintsy misaraka amin'izay zavatra nofikiriny sy ny ankinany izy. Ary tsy maintsy hisaraka amin'ny zavatra izay nitiaviny ihany koa izy. Fa ho antsika kristianina kosa dia ambaran'ny Paoly apôstôly fa na dia fahafatesana aza dia azahoany tombony. Mifanindran-dalana amin'ny ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny kristianina tao Korinto ity, dia antsika izany eo amin'ny Korintianina faharoa toko 5. Korintianina faharoa toko 5 ka ny andininy voalohany ihany. Korintianina faharoa toko 5 ka ny andininy voalohany ihany. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy: fa afantatsika fa raharavana ny trano ilayntsika ety an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Hoariny amin'ny trano ilay isika izay namonjy ny Zaikabe tany Morondava dia mahafantatra tsara fa nisy ny namantsika izay nampiasa trano ilay. Ary ny trano ilay dia fantatsika arak'izany fa tsy natao hipetrahana maharitra. Satry ny rehetra hitoetra ao mandrakariva ny reten'Andriamanitra saingy tsy maintsy miala teo izy. Fa ny zava-dehibe nefa dia aseho amin'ny Paoly apôstôly fa na dia ravana aza ny trano ilayntsika ety an-tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana maharitra mandrakizay. Mampatsiaro ny kilalao izay natao fony fahazaza izy ity, fony tany ambanivohitra izahay, misy ny kitranotrano, alaina ny hazo, tapahana, vondelaka sy ny karazan'ireny dia ataonao trano. Raha ny satrinay ankizy dia hitoetra mandrakariva ao amin'izany trano hazo nataonao izany. Saingy rehefa tonga ny atoandro, tonga ny fotoana isakafoanana, na tonga ny hariva, miantso ny ray aman-dreny: tsy maintsy mody amin'izay nareo anaka. Raha ny sitrapony ankizy dia hijanona mandrakariva ao amin'ilay trano io,
saingy ndray aman-dreny mahafantatra fa tsy maso azy ao fa tsy maintsy mody izy ho fatiny atsika ao ary eo ihany koa ny bibidia sy ny fahavalo rehefa tonga ny alina toroko izany ihany koa tsika ravana ny tranonao atsika ety tany fa manana izay voaravitra Andriamanitra tsara lavitra isika anan-danitra. I Paoly apôstôly eto dia manambara amin'ity Filipiana ty fa mahasoanareo izy ny fipetrahako, ambarany fa sanganehana izy eo anelan'elan'izy roa dia tsinona fa ny fahafatesana sy ny fahavelomany, fa maniry alaka ao amin'ny Kristy io satria tsara lavitra zany, kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no mahasoanareo kokoa, ary satria matoko izany aho dia fantatro fa hitoetra sy aharitra eo aminareo aho. Raha ny faniritsika dia toetra mandrakariva eo amin'ny ankonantsika isika, indrindra moa fa hoe mbola kelikely ny ankizy, tena malahelo na ny mandao na ny ilaozana, saingy Paoly apôstôly eto dia manambara fa tsara lavitra ihany koa ny miandry antsika rahatrizay rehefa miala eto amin'ity tany fandalovana ity tsika. Ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ity epistily ity fa manana tombony izay manana an' Jesosy ho antom-pahavelomany, na velona izy na maty. Fa raha ny zavatra mandalo ihany no anatintsika an Kristy dia mantra indrindra no ny olona rehetra isika. Mantra indrindra, mantra satria araka nambara teo ny zavatry ny tany dia zavatra mandalo ihany, ho levona avokoa na ny tany na ny lanitra, na isika ihany koa aza. Fa ny olona izay mino Andriamanitra kosa, mino an' Jesosy mandray azy ho mpamonjiny, mino azy ho Kristy, dia ho sambatra mandrakizay miaraka aminy. Ny olona izay tsy mandray an Kristy dia maty antoka, satria tahaka ny misambodrivotra ihany hoy Solomona. Misy rangahy anankiray izay tompona andraiky mpanjakana tamin'ny fotoan'andro, efa taona maro lasa. Maty ny rainy dia nalefa tamin'ny fahitalavitra ilay tompona andraiky mpanjakana ny teny izy, rehefa maty ny rainy tany amin'ny hôpitaly anankiray tao Antananarivo, resy dada ozy. Dia rehefa nadadiny tena zany hoe inona moa nahafaty ny rainy, nga mivonona zany sy ny sisa, sa aretina mafy nahazo azy? Tsy aretina mafy nahazo azy, tsy hoe nivonon'olona izy ka hoe resy, fa nahatonga azy ny teny hoe resy dada, hay izy tsy mino, tsy matoky an' Jesosy. Tena faharesena tokoa ho an'ny olona zao tontolo zao ny fahafatesana, satria isaraka amin'izay ny fikirany fony izy, isaraka amin'izay ny ankinana izy. Fa ny olona izay manana kosa an' Jesosy tetezana hiampitana makany amin'ilay fahasambarana mandrakizay izy. Ary Paoly apôstôly dia manambara zany fa tsy misy mampisaraka azy ary tsy misy mampisaraka ny mino amin'ny Kristy na dia ny fahafatesana azy. Manana tombony ny olona manana an' Jesosy. Misy vehivavy anankiray izay narary mafy ny homamiadana, mafy ny aretina izay nahazo azy tao anaty fanaitenana lalina, kanefa nahay ny olona ny fianakaviana satria teo amin'ny fotoana izay nialany aina dia hoy izy hoe raiso a Jesosy io, raiso a Jesosy io, esorina amin'ity fanaitenana ty aho. Avy eo izy nilaza hoe io Jesosy fahitako, hoe io Jesosy fahitako, raiso a Jesosy sady nampiakariny ny tanany, tapitra ny aina. Mahazo tombony manana an' Jesosy. Fa akoatra ny fiadanam-po izay omeny hita amin'ity fiainana mandalo ity, akoatra ny famelany mandrakariva ny helotsika, akoatra ny fampahirezana antsika dia omeny antsika maimaimpona ihany koa ny lanitra. Ary io ny tombony izay omeny ho an'izay rehetra mino sy matoky azy. Io ny atolony ho an'izay rehetra manao azy ho antony hahavelomany. Azonao tombony fahafatesana satria afaka amin'ny fahoriany tany isika. Azonao tombony ihany koa zany satria afaka amin'ny ady isika, ady amin'ny fahotana, ady amin'ilay ratsy. Azonao tombony ihany koa zany satria sambatra miandrakizay miaraka amin'ny Jesosy isika, ifankahitantava amin'ilay tiatsika sady tiatsika raha teo. Fa Kristy no antony hahavelomako. Tsy fampitana ny niainan'ny Paoly ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra ihany no ny fidianan'ny tompona andraikitra an'ity faneva ity, fa fitaomanantsika ihany koa andiny tena hoe velona ho aniza isika, velona ho aniza isika.
velona ho an'ny harena ve tsika ka io ngatsahantsika isan'andro fa ny olona raha fatrapikatsaka izany ho adino n'ilay fiainana mandrakizay. Velona ho an'ny laza sy ny voninahitra ve tsika fa ny voninahitry ny tany miserana ihany, fa le voninahitr'Andriamanitra izay atafiny atsika kosa maharitra mandrakizay io, satria ny olona izay tafiny le anaram-boninahitra hoe zanak'Andriamanitra mandova azy ary miara-tsambatra aminy mandrakizay. Velona ho an'ny fahafinaretana mandalo ve tsika? Manenina avokoa ny olona izay miaina izany, satria mahatonga azo lavitra n'Andriamanitra zany, mamotika ny fiainana zany ary mamotika ny fiainana manodidina izany. Fa ny olona izay velona ho an'ny Kristy kosa dia sambatra ary afaka misatatra sahady zany fahasambarana zany, satria manana fiadanana izy. Andriamanitra mamela ny heliny ary rahatrizay dia ho sambatra mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy izy. Tsy mbola nandre sika, raha izaho tenako manokana, tsy mbola nandre olona ny teny hoe maty antoko aho tompoko naradian'i Jesosy, maty antoko aho no nyfanompoko an'i Jesosy, maty antoko aho satria namonjy ny toby lehibe so-tanàna, lany ny firiako tany lasa mahanitra aho. Fa nefa rediny izao olona maty antoko aho satria lany amin'ny fanompo-tsapo ny volany. Tana fitandremana anankiray izay nisy anay voalohany, nisy lehilahy anankiray tena mampalahelo satria nitetitety tranon'olona mangataka no nataony. Dia hoy ny kristianina tao tanàna hoe izy eo ne taloha nanana omby maro saingy lany tamin'ny famadihana ny volany ozy, isaka ny roa taona dia mamadika mantsy, ary ao anatin'izany dia izy ny mafana fo amin'ny famonina omby, lany tamin'ny famadihana ny volany. Fa tsy mbola nisy kristianina lany tamin'ny famonjena fivoriana ny volany, na lany tamin'ny fahafozana tao amin'ny fiangonana ny volany, fa arakaraky ny hafozany ary vao maika mampitombo ny fitahiana izay arotsak'Andriamanitra aminy. Tsy mbola nisy olona ny teny hoe maty antoko aho ny fady ny fahafinaretana izao tontolo izao, fa tena manana fifaliana tokoa ny olona mahafoy ny zavatra rehetra araka ny ambaran'ny Paoly apôstôly hoe ataoko taimboraka avokoa ny zavatra rehetra. Fa ny olona izay variana ny fahafinaretana mandalo no endro maty antoka. Firifiry ny tanora, potika tanteraka ny fiainany no izy ketsainy zava-mahadomelina na fisotroana. Firifiry ny olona no endro tsy afaka miatrika ny fiainany tsony satria voagejany fahazaran-dratsy. Fa ny olona izay manana ny Kristy ho antony havelomany kosa, Jesosy mamela ny heliny, Jesosy manome azy fiadanana, ary Jesosy ihany koa manome azy fiainam-baovao. Kristy no antony havelomako, mitaona antsika izao faneva izao mba handray azy ho antony havelomantsika tokoa. Ka izy miankina antsika amin'ny fiainantsika rehetra, izy no tiantsika amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra, ka tsisy atakalotsika azy satria Jesosy nahafoy ny zavatra rehetra noho ny fitiavana antsika, nahafoy ny voninahiny, nahafoy ny ainy. Tsy mampiova ny Andriamanitra azy ny famonjena antsika, fa Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra izy ka ho mandrakizay, fa mba hahatonga anao ho sambatra mandrakizay miaraka aminy dia nahafoy izany izy, mba hahatonga anao hahafoy zavatra rehetra ihany koa. Ka hiteny tahaka ny Paoly apôstôly hoe fa Kristy no antony havelomako. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisana kara fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Ivavaka asika tokoa. Isaoranay ry Andriamanitra reny tsara indrindra, fa tsy takatry ny sainay ny lehibe ny fitiavanao, tsy takatry ny sainay ny lehibe ny famindraponao, fa tsy mitsahatra ianao miala nenina aminay, mitaona anay mba hatoko tokoa anao, ka isoronao anatin'izany ny fisalasalana sy ny fiahina rehetra, fa mitaona anay tokoa ianao hino anao, mba hitanay mandraikareva ny voninahitrao. Mitaona anay ianao mba hanao anao Jesosy Tompo ho antony havelomanay. Ifona anay ianao raha tokana nadino anao izahay noho ny zavatra mandalo. Ankehitriny dia mananteny izay fa ny fanainao masina miasa mahery mandraikareva aminay, ka hahafahanay misafidy tahaka ny nisafidin'ny Paoly apôstôly, ka hahafahanay milaza hoe fa Kristy no antony havelomanay. Amin'ny ranomasina sy mahavonjy no angatana izany Jesosy. Amen.